5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Mila manova sy mamadika pejy ireo kandida ivelan'ny fitondram-panjakana indrindra fa nivoaka Malagasy iray manontolo amin'ity fifitana tolavomboaka indray mitoraka ity raha nambaran'ireo mpanao politika tsy tokony ho diso safidy indray nivoaka Malagasy amin'ity indray mitoraka ity fa eo nikio-dalana tokana ahafahana manova ny tantaram-pirenena. Olona miisa roa no fantatra fa nambony enina tao 10 pointy ny alakamisy alina teo ary olona miisa enina hafa no voatery tsy maintsy nampanarana fitsaboana ao Tomasina vokatry ny fihinanana vovon-javatra tsy mendrika ho sira izay hitan'ny iray mpianakaviana iray noentindrika tao anatin'ny bidon tao amin'ny torapasika antsoina hoe andrano madio. Notontosaina tena nikanja amin'ny tafo ny mamasina ika fiderana andian'ny faharoa izay nokarakarain'ny STK ny sampana tanora kristiana tamin'ity androany ity. Natao ihany koa ny hetsika ho famitana ny trano fiangonana ao be mahatazana amin'ny alalan'ny fandraisana anjara izay nataon'ireo olona tonga nanatrika ity fotoana androany ity. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena $1.2 miliara no tetibola natokana ny États-Unis amin'ny ampianan'ny Ukraine raha nitapaka nadritra ny fivoriam-be itambarany niarana tamin'ireo solombavamboaka Amerikanina omaly. Ankoatran'ny Ukraine nakataovan'ny parlemanta Amerikaina ihany koa ny fanomezana fanampiana mitetina $20 miliara ho an'ny Taiwan. Ny andininin'ireo ary arahinao afaka segondra foy. Manolotra ny araba klasy tsokavy amin'ity aliny alady fa 1 ny volana aprily taona 2024 sorarivo ity tonga soa indray tanivo ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV kosika mpanajana klasy tsokavy naraka ny fampahalalam-baovao antsika hatramin'ny farany amin'ity alina ity. Nanamboantsika zany dia ny pezany politika avy hatrany amin'ity alina ity lesoko goavana tsy afana mampandroso ny firenena amin'izao fotoana izao ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana tena izy eo ihany koa ny fanitsakitsahana ireo voalaza ny lalàna ao lalàna tsotra eo ihany koa ny voalaza ny lalam-panorenana ahafahana manova ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena iray manontolo amin'ity indray mitoraka ity ny fanomezan-danja ireo teboka roa lehibe ireo raha nambaran'ireo mpanao politika. Mijanona ho kobaka mbava fotsiny ihany ny tenin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba ahafahana mampandroso ny firenena. Mifanohitra amin'izay alokan'ny vavany zava-misy hanika tsy mizotra araka ny tokony izy ny fampandrosoana isam-paritra. Io dia tsy izay tsy mahatsapany amin'izao fotoana izao fa hafa le tenenina nefa hafa ny atao raha ny fitondram-panjakana eto Madagasikara no resahana fa amin'ny ankapobeny mihitsy zany décentralisation tsy arahana na eloavana maromarona koa fitsinjarana eo amin'ny lafiny fahefana fampiasam-bola sy fampidiram-bola any amin'ny commune zay misy azy dia resaka be fotsiny ary tsy vola fotsiny ihany fa hatramina olona hiasa zay ohatrohatra hoe nametraka an'ilay hoe raha vao miditra amin'ny décentralisation fantaminana voalohany nisy zany dia fanomana an'ireo mpiasa tsy ho mpiasam-panjakana tsy ny anarany fa ho mpiasa ny faritra na ho mpiasa ny commune na mpiasa ny district zay zany izy dia izy mandomboka ramany izy any koa ny araikitra ny fanofanana reny no matianina ametrahana ny décentralisation miaraka amin'ny décentralisation amin'ny resaka vola. Ankoatra ny fitsinjaram-pahefana io tokony apetraka ihany koa ny mahatanitandalana ny Madagasikara izay fototra iray ahafahana manova ny firam-pirenena. Jery tsara ny andro Frantsa paranteo zao volarana zao fa izy tsy milaraha mihitsy na filoam-pirenena zany teo aloha dia iavany tanitandalana misy ny fahefam-pitsara fampiarana ny lalàna dia tsaraina ny tribunal any Frantsa, any États-Unis, any amin'ireo firenena raha zany hoe mampiatra ny fitsinjaram-pahefana ary ny fisarahan'ny fahefana dia zany hoe miteraka fitokisam-bahoaka zay amin'ilay fitondra fa raha ohatra ka fitondrana hoe eo am-pialatana ny daolo olona ray amin'izay olona tsy dia azo antoka akory no anana fahefana rehetrrehetra sady fahefan'ny mpitsara fahefan'ny mpampiatra lalàna zany fahefan'ny mpanao lalàna zany dia izy zay tiany atao no atao ka eto amintsika zany ny olona resaka le hoe tsy avelona anao ny asan'ny député mpanao lalàna fa ianao no mitsofoka miditra any aminy
be deabe ny lalàna mipetraka mitiasika ny hoe inona atao député azy marina fa mbola sy tonga lafatra ny lalàna mihitsy fisarafaefanetao amitsika kanefa na dia sy tonga lafatra azy efa mba misy ihany tokony mpiarina nefa tsy taterahanao. Eo anatrehan'ireo rehetra ireo no ilana ny soloavamboaka avy amin'ny fanoerana omaronisy eo anivony ateny miera-pirenena mba ho lasa arofanina ny mpitondra fanjakana ary handondatabatra raha misy tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny zava-misy amin'ny fomba fitantanana ny firenena. Raha ny vaovao voaray amin'izao alina izao dia tapaka manontolo ny herinaratra any amin'ny heriny vohotry ny faritra tsy mandrefa ny anontolo iara amin'izao fotoana izao nomboka tamin'ny heriny ariva ary tsy miverina izany raha tsy amin'ny roa folora alina tahaka izany koa ny any amin'ny heriny vohotry ny faritra atsinanana iny ao Tomasinao dia tapaka tanteraka koa ny jiro amin'ny tsy alina ity fa dia anerina ireo tompon'andraka mpanjakana isan'ny tokony mba hijery vahaolana mahakasika an'izay fahatapahan-jiro izay fa mifandraika amin'izany indrindra dia mila manova sy mamadika pejy ireo kandida ivelan'ny mpitondra fanjakana indrindra fa nivoaka malagasy amin'ity fifidianana amin'ity soloavamboaka ao amin'ny fahasivambiroapolo ny volana May ho avy izao raha nambara ny mpanao politika. Tsy tokony ho diso safidy indray ny vahoaka malagasy ka metraka ireo tena soloavamboaka ho amin'ny fanoerana ary hijery indreny koa ireo lalàna mifandraika amin'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Manana andraikitra lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny asan'ireo soloavamboaka ny Madagasikara ary isan'ireo andro lehibe ihany koa iankina ny fiainam-boaka izy ireo ka raha tsy mipetraka araka ny tokony ho izy na tsy nitsoniavana io androm-panjakana io mikorosy fahanatanteraka sahala amin'ny zava-misy ankehitriny ny firenena. Isafidy ireo izay andrafitra indray io androm-panjakana io ny vahoaka malagasy ny daty ny fahasivambiroapolo ny volana May ho avy izao ka teboka roa lehibe no tokony ho jeren'ny vahoaka amin'ireo kandida mirotsaka any amin'ny distrika tsirairay avy any. Zavatra tiana ampitaina amin'ny vahoaka malagasy ny mpanao politika izany dia zavatra roa no tokony jerena aminy ny vinany na hoe ny programme anasa ny vision fa diso ny fieritreretina fa hoe tokony ny filoham-pirenena ihany no manana vision fa ny solombavam-bahoaka tokony manana vision ary iny vision iny ny tsatsariny amin'ny tolo-dalàna izay ataony. Izany hoe rehefa manao propagande izay foana ny tiana atsidika any an-tsain'ny vahoaka malagasy hoe ny solombavam-bahoaka izay teneniko teo mpanao politika rehefa manao propagande izy dia tokony ny vinany no jerena ny hevitra foto-kevitra izany hoe za rehefa lany solombavam-bahoaka dia zao ny anany ataoko tolo-dalàna izay manatratra an'ilay vina ohatra hoe ho an'ny miaro ny mpiasa miaro ny zon'olombelona miaro ny tontolo iainana izany rehetrarehetra izany dia azo avadika lalàna daholo dia iny ny divany ao amin'ny anteny meram-pirenena. Ary ny faharoa manarakarak'izany dia le idéologie firehana politika ny aviny avy amin'ny atoko politika ny aviny zany. Eo moa misy ny ataoko hoe tsy miankina tsy manino zany fa tokony manana firehakevitra ihany izy firehakevitra politika zany tokony jerena ireo zavatra roa zany tokony zava-dehibe ho jerena vahoaka hoe firehakevitra politika ny aviny le amin'ny toko misy azy sy ny vinany izay ho tsatsarany zany. Ireo zany ny zava-dehibe. Tokony samy hanana eritreritra ny anolotra tolo-dalàna sy hanatsara ireo lalàna efa misy ifandraika amin'ny tena filan'ny mponina araka izany ireo soloavamboaka tsirairay avy ka izay olona manana fahaiza-manao mahakasika izany no tokony ho fidiana amin'ity fifidianana ho avy ity. Na eo zany fameremberezany sain'ny vahoaka malagasy ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny eo anatrehan'ireo lesika maro samihafa indrindra fa ilay kianjany Bareny Mahamasina izay nandaniana vola mitentina 7.70 miliara ariary dia tara ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fandraisana andraikitra mahakasika ny fanamboarana ny kianjany Bareny Mahamasina raha izao vao mikofokofoka sy mihetsiketsika indray ny mpitondra fanjakana ankehitriny taoriany ny fanafoana ny CAF sy ny FIFA ilay fahafahana ny homologation provisoire farany teo ny tompondraikitra eto amintsika izay latsaka katerina amin'izao fotoana izao ary tsy vitany tsy mahafantatra ny tena filan'ny vahoaka noho ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Raha toa ka efa herintaona lasa izay no nitenena ny CAF ny amin'ny tokony amboarana ireo teboka voalaza fa tsy nahazoany ny kianjany Barea lalana indray ny lalao iraisam-pirenena. Izao indray vao mihazakazaka amin'ny fanamboarana sy fanatsarana ny kianja ireo tompon'andraikitra raha ny tazana teny Mahamasina andro vitsy lasa izay. Fanapahan-kevitra izay azo heverina ho tatra no ny tsy fahaizany ireo tompon'andraikitra mandray ny andraikiny ho ny mpity baolina kitra naneo ny heviny. Rehefa mitranga zany ny olana amina zavatra tahaka an'io ny tena zavatra tsapa aloha dia izao tsy misy valiny aloha ny voalohany
ho iza zany le tena tompona andraikitra ao anatin'le izy de aveo misy tonga eo indray ny hoe miakatra ambosy soavaly be ozy ny fiteny eo raisina ny fepetra lehibe de amboarina de feo andalam-panamboarana tsara foana ny mandray an'izay andraikitra zay ny fotoana andraisana azy ndraindray taratara de izy ny tompona andraikitra ohatra kianjan'ny bariazany zao de misy ny infrastructure mitsangana misy ny resaka bozaka misy ny resaka baolina kitra de misy resaka fanjakana commune fédération miara-mikondoro zareo miara-mikondoro rehefa misy zany zavatra tsy mety ohatran'io zany de ampanetretena tokony teneno eny ary tompo fa tsy nety sady any fa ela be tsika ritina be de rehefa mipetraka amin'ny fanontaniana ela be vao misy valiny hoe andraikitriza ary de mifanipobozaka eo fotsiny Jeivina tokony andray ny lalao ifanandrina ny Komoro sy Mali ny andro ny 3 sy 4 jona ho avy izao iadina ny amboara maneran-tany ity kianja ny Bari ity saingy izao tsy nahazo fahazondalana na homologation avy amin'ny kafa izao noho ny tsy fahafenoany ireo fepetra takiana amin'ny fandraisana lalao iraisam-pirenena isan'izany ohatra ny tsy fananantsika gazao mifanaraka amin'ny fenitra takiana amin'ny kianja ny baolina kitra ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa ahafahana mandray ireo maratra na ireo marary avy eny an-kianja fa ihany koa ny tsy fisian'ny toerana voatokana ho an'ireo mpanao gazety izay tokony hisarona ny lalao teny diso tsy makabary fa mitentina 700 miliara ariary izay ny teti-bola nanaovana ny kianjany Bariany Mamasina iny nefa tsy araka ny tokony ho izy ary tsy manaraka koa ilay fenitra takin'ny FIFA sy ny CAF ahafahana mandray ireo lalao iraisam-pirenena raha izany vola be izany no ahafahana manarina ihany koa ny orinasa Jerama ahafahana ihany koa mamaha ny olona ny efa matsin-drano ny fahatapatapahany herinaratra eo ihany koa ny sosialim-bahoaka fa dia andrasitsika aloha hatreto ireo fampanantenana izay ataony mpitondra fanjakana izay satratra mampanantena amin'izao fotoana izao anatin'ireo fitetezam-paritra izay ataony manderana ny Madagasikara. Ndray kosa pejin'ny finoana totosaina teny amin'ny palais de sport Mamasina tamin'ity androany ity ny ika fiderana andian'ny faharoa izay nikarakarainy ny STK ny sampana tanora kristianina natao ihany koa ity hetsika ity ho famitana ny trano fiangonana ao Bematazana amin'ny alalan'ny fandraisana anjara ataon'ireo nanatrika ity hetsika ity. Ho famitana ny trano fiangonana any Bematazana nanao hetsika ny sampana tanora kristianina amin'ny ikany fiderana andian'ny faharoa amin'ny kianja mitafy ny Mamasina no nanaovana ny hetsika tamin'ity androany ity. Terana eto dia hoe ika fiderana entin'ny tanora estike izay ambany fiain'ny FOBFJKM zany manatanteraka ny atao hoe fiderana fanandratana ny voninahitr'Andriamanitra ny fahizin'Andriamanitra ny soa nataon'Andriamanitra ny fitiavany ny fitantanany ny fombany ny fiarovany ary ny famelomany antsika dia anehoana izay tokony hiderana an'Andriamanitra izay dia izay zany ny antony zao dia misy tanora maro maneho ny talentany amin'ny alalan'ny vakodrazana amin'ny alalan'ny dia amin'ny alalan'ny hira maro samihafa ary nanasana ireo mpanakanto namana ihany koa izay mifarimbona amin'izao hetsika manokana izao. Akoatra izay manana anjara toerana manokana ihany koa fa ny tanora amin'ny fideranan'Andriamanitra raha ny fanazavana izay hianifany andalana amin'ny hetsika famitana ny fiangonana any Bematazana ka nanaovana ny hetsika. Zany zay ny tena nanomboan'ny hetsika nisy ny tamin'ny heritaona ary nisy ny tamin'ity fa lesy teo zany mifamatotra amin'ny ezaka fananganana fiangonana any Bematazana dia mba sady loharanom-bola hanetanana ny olona zany hanoana ny asa fampitarana ny ambandan'ny fanjakan'Andriamanitra ho fanorenana le fiangonana ho famitana le fiangonana dia zay vola azo eto zany dia atokana manokana ho fanorenana ny fiangonana dia zay zany nanaovana fanetanana hoe mba hiasa ampitiavana zay rehetra mahatsiaro fifaliana amin'izao hetsika izao. Manokana nanaovana le hetsika zany ao ny hoe anjara toeran'ny tanora mpideran'Andriamanitra dia mitondra ny anjara fiderana satria Andriamanitra ny salamo mibaiko ny soratra masina mibaiko mideran Jehova matsarova ny asany dia raha ny asa mahagaga izay nataony dia mila derainy izy dia zay ny anton'le fiderana fa ao ihany koa ny mahetsika hoe fijoroana vavolombelona ny fananganana fiangonana zay mbola anton'ny fideranan'Andriamanitra koa ny fisin'ny fiangonana. Maro ireo tanora no tonga sy ireo vahiny hianasaina tamin'izany hetsika izany. Izany hianasaina manokana tamin'izany ihany koa ireo mpikambana ao anatin'ny kolektifa ny Malagasy ary tonga nanatrika ny hetsika ihany koa ireo kandida sy olombavambahoaka natolotry ny kolektifa ny Malagasy.
Anisan'ny mpiara-mobonantoka tamin'ny fampahafantarana ny hetsika izay nokarakarainy ny STK na ny sampanantonora kristianina teny amin'ny palais de sport Mahamasina ihany koa ny fianakaviam-be ny fahitalavitra kolo tamin'ity hetsika ho an'ity androany ity. Izay aloha ny tapany voalohany teto anivony fampalalana vaovao tompoko lasy tompo vavy naraka doka varotsika terefa eo indray ary. Sambatra miaraka mizaraka do ararodiny fianam-bidy amin'ny Fil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao ihainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalfena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 30 aprily any hitanao any amin'ny Telma akaiky anao. Avy ny fifidianana solombavam-bahoaka iana olo-pirenena voasoratra anarana anaty lisam-pifidianana no hifidy izay député isoltenan'ny malagasy any amin'ny antenimieram-pirenena. Miasan'ny solombavam-bahoaka ve? Miady ho an'ny tombotsoan'ny malagasy amin'ny alalan'ny fandaniana lalàna. Manara-masina asan'ny gouvernement sy ny fitantanana ny volam-panjakana. Fanteny tsara noho izany izay hofidiana mba tsy hanenina. Olo-pantatry ny fiarahamonina ary mahafantatra ny fiarahamonina sy ny tontolo iveloman'ny olo-pirenena. Olona nianatra na sy mahay ny antom-piasain'ny antenimieram-pirenena sy ny fiatraikany lalàna hofidiana na ho lavina. Olona vonina nohitra ny kolikoly na amin'ny fandaniana lalàna na amin'ny fanomezana ohatra tsara amin'ny asany mahitsy fitondran-tena ary tsy mampitafianatra ny antenimera sy ny repoblika. Ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka 424 ndao hanao safidy malina mari-potitra ary voasaina tsara. Izao sika dia taveriny tony ny fampahalalam-baovao ny tapany faharoa dia mbola anasananao trano tompoko lasy tompoko avy naraka izany hatramin'ny farany. Any amin'ny tapany atsanana ny nosiny ao 10 pointy ao olona roa no fantatra fa namondi ainy tao 10 pointy ny alakamisy alina lasa teo. Raha toka olona enina hafa no fantatra fa tsy maintsy nampanarana fitsaboana ao andrenivohitra Betsimisaraka ao Toamasina ao. Vokatry ny fihinanana vovon-javatra miendrika sira izay hita ny renim-pianakaviana iray tao anatin'ny bidon teo amin'ny tora-pasiky ny tanàna antsoina hoe Andranomadio. Antsipirian'izay mety ny Erino Razafomanana. Ny alarobia lasa teo tokony tamin'ny 7 ora maraina no nisy ray mpianakaviana iray nahatazana bidon plastika miloko fotsy natopany onja teto amin'ity sisin-dranomasina ity ary nitehiriziny tao an-tranony izany. Rehefa avy nosavainy sy nampahafantariny ny vadiny ny tao anatiny ilay bidon izay zavatra fotsifotsy mifono sachet miendrika vovotsiry. Ny alakamisy ariva ampitsony io ray mpianakaviana roa samihafa no nifanesy nandalo tato amin'ity tokantrano ity ka nahatazana tavoahangy maromaro feno an'ilay zavatra miendrika vovotsiry ka tsy naharitra fa dia nangataka avy hatrany. Mbola nanazava nefa ilay rangahy tompontrano. Avy zany Nicolas dia ahoana akaty narekata ramama nahoana narekata tsara be ary nambariny rapapany siaty ity rô zaka raha siry ity zay hitoko tany ranomasina tsy haiko azy ity na ino na siramamy ity na ino tsy fantoko ao izy Nicolas io zany le matakagny ao izy Nicolas io fa io tsy poizina fa mety sirany zala le mesamesa antsambo regny izy tamin'ny androany ratsiratsy teo izy zavatra dia mety latsiko izy dia tsy nalainjare tony izy dia navelanjare tany izy dia zany izy mahatonga ananjy izy fiefika aty an-tanety fa zaho izy aka ty zavatra ty izy taminanjy hitoko tany ranomasina fa zany ndreo koa fa nanatona fa sira olo le fandrenesako anazy zara raha veo izy nahita zaho izy aka dia naka moa izy dia ao izy fa sody raha mamy izy dia misy sachet kely izy amin'ireo fa zaho izy aka izy amin'ity sira ity dia natoko anatin'le sachet zagny le izy dia tokotony ohatrohatran'izao zagny anjara anazy. Avy koa zagny le rangahy atao hoe rafridy zay dia avy zagny izy nandeha taminah teo nitondra zavokana izy tamin'izany dia ahoana anao ozy Nicolas aka izy fa naka sira iny ao izy siranjare ko agnaby miasa antsambo fogna ao izy ake dia araho dia tsy nahoanjare tamin'ny andro ratsy iny zara zilo izy amio dia za mihitsy nanova taloha sotro zany dia namio kelikely koa izy dia izy koa zay rehefa nanova kelikely iny zagny izy dia napetrany tambony tafitrano lakoziny teny anazy dia lasa moka zay jiaby am'izay namonjy asa io. Nisy ndray koa zagny ty rangahy tao itonga ty maromaro zanaka koa rangahy ty naka koa zagny rangahy fa i rangahy ndraiky tsy zany nanome azy fa izy zany tsy fantako izy na le Nicolas iny teny taminazy tsy fantako izy na le rafredy iny teny taminazy hoe misy zavatra karahan'izao raha zilo hoe sira raha zilo koa zay ke nalaka karaha zay tsy fantako dia
tonga zany de izy ndray zany anatena anatin'ny madamako tany de zaho izy aka sira karaha misy siro zany zaho izy aka siro de izy ty nao izy madamako sira tan-dranomasina raha hitany raha miseko tagny izy de fa za haka de anaka koa zagny de zinga mihitsy zagny zingazinga kely le asa sy tegna enkara regny zegny zagny nangovozan'ny madamako raha zagny namegna anazy tsy tonga de nampiasa io zavatra no heverina fa ho sira io anefa izy roa mivady tompotrano satria mbola nanana ambitsira tena izy tao an-dakozia fa ireo nangataka kosa avy dia nikarakara sakafo hariva avy hatrany raha vantany vao tonga tany an-trano ary nampiasa ilay no heverina fa sira mba ampatsiro ny laoka ary ny arahany hinana tamin'ny ankonany avy akory ny atairan'izy mivady ny aliny io ihany tonga teto an-trano madio ny mpitandro ny filaminana erakeraka tamin'ny 7 alina amizay alaka misy io avy amizay ny gendarme zay amin'io mbola mandrimandry ambony fanake zay rony vadiko zegny amin'io de zanaka anakely izy anakeo zay mandrimandry karahany ty wady de madame ko nanokatra tragno zavany madame ko gendarme zany sira atao aminao zany io atopoko io ale izy ne aiza ozy ny anao ty ho anina de aiza ozy ny tranony io ny tranony ahoanao zay fomba natavanao ty de nazavako araky le zakako ty hoe io toko tan-dranomasina de iny amizay moa zany de hafa io zavatra anatin'ny bibidon tetanao io tsy siry fa pozina ozy zare tamina de nzaka zegny le ranga anakiray le mbola gongogna zay mitondra moto hoe anao ranga ozy izy namonany ny farako sy dada farako namenao poison ozy izy azafady ndreo tomboko afa za tsy mpamono olona fa no zavatra io toko tan-dranomasina ho de zareo anaka za tsy naniry za tsy nagnano publicité hoe isira amina isira non za tsy nanao an'izany fa safidiny nandray fa tsy za tsy nanao publicité ny zavatra nalaza tamin'ny olona jiaby raha ohatra ka hoe nalaza tamin'izay olona jiaby olona jiaby praitanana aminay nahazo any daholo raha ny fitantaran'ireo nanatro maso fotoana fohy taorian'ny nahalaniny sakafo hariva ihany no nanomboka fanina sy malemy ireo zay nihinana zavatra ny tranga aloha zany andro fa harivariva de za somary lavidavitra de ko nagnantso izy avy nihinigny zavatra io de nalemy zany le rangahy tonga de nalemy de imamako zany mbola natanjatanjika izy mbola navita nagnantso anaty agnaty ala tary de igny zany azakazaka nangonjare de nagnantso fianakaviagna de raha fa nagnantso fianakaviagna zaho le rangahy fa nireraka be de imamy igny zany mbola tonga to l'hôpital migny zare fa izy zany fa le rangahy tsy vovony ka nafantaragna ananjy maloha zany zay zany tamin'ny voalohany mbola tsy fantatra misy fa afa tonga tagny zany de nazavaigna am'le docteur le izy de raha fa nazavaigna amin'ny docteur le izy de igny zany zare nandre andraikitra de tonga moa zare fanjakagna zany de nitarika tagny koa miaraka amin'ny chef de carreau zany nandeha nitady an'le olona nomie le sira de zaho anao moa zany tagny marobe koa zany le tratra tagny de fa misy koa le maty mamako zany le narary papako le maty zaho zany nagnandra igny de tsy nanany tonga de naforoko jiaby nalagna de varimegny no hoaniko satria za fa narary fa misy roy andro de tsy mahazaka raha mikasika roa tsirony tonga de handatrantitra tsirony de za nagnandra igny zany izy koa tsy tiako za tsy nihinagna nambale tagnaty vavako nalako fa le zariry roa fogna roa nandramako de zare ndraika agnampy sira ozy njare zay fi raha to tsy mety masy de izy amin'ny lef malemy be karakotragno menaka betsaka be raha toko aminazy de zare 10 la ndraika zany nihinagna jusque tamin'ny farany de zare vy nihinagna tonga de fa fanimaso tsy nadigna tsasadera be haraka vy nipetraka elily karaha nivininakana mafatragno namelatra tsy zare de fanimaso ozy njare zay de fanimaso koa za ozy raiky la de le telo laza mbo tsy fanimaso de tonga taty amin'izay olo nalaka ny andro alina zare jiaby nengy ndosiny lata moto zare manampahefagna reta folo pointe de za zany nafindra tandragn'olo taty mitary nandry za mbola marary niezaka notetezina io aliny io avokoa ny tranon'ireo zay nahazo ilay no heverina fa vovotsiry saingy mifanalavitra loatra ny toerana ka nampanano sarotra ny famonjena tokantrano telo zany nizarany an'le zavatra ataontsika hoe sira zay nampiasainjareo de ny tokantrano anankiray misy olona 5 tao anatiny tsy maintsy mivonjegna tamin'iny alina igny ihany ary tsy maintsy noentina tany amin'ny hôpitaly de ny tokantrano faharoa nisy tokantrano olona anankiroa ihany tao de efa noentina tany amin'ny hôpitaly fa le fahatelo lehilahy mipetradrery iny moa tsy tradrano fa tamin'ny orana tongavan'ny gendarme tagny an-toerana efa tsy namana tsony le rangahy nandritra ny fitsabogna tao amin'ny hôpitaly teto folo pointe any de namony ihany koa moa le rangahy le voalohany roa zany maty hatreto
le produit lazaigna fa hoe natao hoe sira io a efa récupéré daholo ary efa nigazana tatao amin'ny gendarmerie dia ny olona rehetra zay nihinagna ka natsapatena fa tsy salama dia efa nazo fitsaboana tamin'igny alina ny alakamisy igny ihany a ary nalefa ny atamatavy mba tsaratsara koa ny fitsaboana zay tokony atao amin'izareo ny le rangahy zay kosa nahitana an'le produit le nahita an'le produit efa natao andromaso atao aminay aloha mba ho fiarovana ny ainy satria tsy ndray misy olona hoentim-po maronologna an'le fahafatesana sy ny tsy fahasalamagna mahazo ny namana hatreto aloha matoa izy efa tsy nitombo le marary dia voafehy zany ny situation ny ranomasitsika zany midadasika raha amin'ny ilany diatsinana sao dia misy olona ihany koa mahita na mahatsikatra na any an-dranomasina na aty an-tanety hoe misy zavatra anaty bidon ka hampiasa na handray sakafo an'izay zavatra zay dia entana dian'izao fa zavatra mahafaty le izy ary efa misy ny maty ka tsy tokony isangisangy na handray an'igny zavatra intsony fa tokony iantso izy na ampandreny manam-pahefana tokony akaiky azy indrindra na iantso amin'ny laharana maitso ny gendarmerie 119 maina tanteraka toy izao hita amin'ny sary izao ireo bozaka nametrahana n'ilay zavatra miendrika voafitsiry tsy misy hamantarana azy ihany koa ilay bidon soratra amin'ny teny sinoa no tazana eo ivelany andrasana ny valin'ny fitiliana izay nalefa ny Antananarivo araka nefa nilozako teny am-piandohana dia araka ny voatselatra voaray amin'izao alina izao dia velony taraina ary mikasany anao fitokonana ireo mponina ao Toliara amin'izao fotoana izao vokatry ny fahatapahan-jiro lavareny satria amin'ny enora rivaka hatry amin'ny 24 alina dia tapaka foana ny jiro ao Toliara ao tahaka izany koa ny ao Tomasina sy amin'ny faritra hafa manerana Madagasikara kanaovan'ireo Antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana mba amahana ity olana misy mahakasika ny fahatapahan-jiro ity. Dia zany koa tompo lasitoko vavy no entiko marina ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alahady alina ity saroko natao ny tokantrano naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany mitraka ny volo mandrapitafa amin'ny mandraka tompo lasy tompo vavy. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.